Vidin'ny fitaovam-pianarana niakatra 5 hatramin'ny 5.0 isan-jato. Ifarana fiapito-piasan'ny seni na afa-po tokoa ve? Mpamily fiarakaretsaka manana olana etsy Behoririka inefatra nakao amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy nisy nandray. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany no tsidihako ny tokantranonao amin'ny arivany alakamisy fa 20 ny volana Jolay 2024 ity tonga soa indray anao tao anatin'ny vaovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fitaterana avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity hariva ity naneho ny alahelo ny tamin'ny alalan'ny mpanao gazety androany ireo mpamily fiarakaretsaka etsy Behoririka noho ny atsonjay nataon'ny commune Antananarivo renivohitra azy ireo. Ity toeram-piatsonana ity nefa tena azahoana alalana tamin'ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao kanefa dia izao esorina ambava fotsiny amin'izao fotoana izao ireto mpamily fiarakaretsaka ireto ny antsiprian'izay eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky raha marola. Efa ho tapa-bolana latsaka izay no tsy niasa intsony ireto mpamily fiarakaretsaka miantsona etsy Behoririka ireto noho ny fandrarana ambava nataon'ny tompon'andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra azy ireo. Efa inefatra izay ireto mpamily ny taksi ireto no nangataka fiorana tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny commune Antananarivo renivohitra saingy vavady dia efa voasakana hoy ny fanazavana. Ny situation misy eny Behoririka zay miditra dia voaroka. Tamin'ny maraina zao nefa 4 rano sinoa mijanona eo, moto be da be mijanona eo. Ny transport mbola miasa tsara ara-dalàna amin'ny sisiny rasety iny. Ny mampalahelo mipivarotra amoron-dalana mitokona teo na solution. Maninona moa le taxi tsy mena solution nefa le taxi ara-dalàna mandoa etra. Maninona tsy mena solution c'est disa tany aloha tany tsy fantatra izany zay tsy manao politika tsy pihana tsara mihitsiny ary tsy manana tombotsoa hitarika olona ikomy ary zay ny antony mbola averiko tsara zay ny antony tsy nandehanana teny Behoririka name hevitra satria tsy mi-assurer sécurité zay raha misy olona misendoatra eny fa be da be ny olona marary amin'io zavatra io fa tsy anjaranay zay fa ny problemanay dia ny taxi tsy mahazo parking mandeha any amin'ny stationnement hafa zay efa tsy atonona tsony hany dia tsy nizanizy eo amin'ny toeranay masamy teny nizanizy eo amin'ny toeranay raha asanao isanandro zao no isy olona tampoka aminao tsy mena vahaolana ianao tsy anaiky ohatran'io. Raha tsy omen'ny commune toerana hiantsonana vaovao izy ireo dia ho avy ary hipetraka indray eo amin'ny toerana efa nazatra azy ho hiatrany ireto mpamily ireto. Zay zao na ny vaovao alina hoe mbola ese eo ataondry zareo io le kibonay nefa tsy miandry an'le ese ho vita zay vao hihinana ka le plus vite possible raha mety no iangaviana andry zareo aman'io fa sinon dia hiditseo ihany zay fa tsy aleo hiditseo zay fa tsy aleo dia zareo zany no tokony handray ho tompona andraikitra amin'izay zavatra miseho eo fa tsy avy aminay intsony satria nona ho azahay. Arak'izany dia mbola mianjandrony tady eo amin'ireto mpamily taksi ireto sy commune Antananarivo renivohitra. Ireto farany izay nandray andraikitra nanaisotra avy hatrany ireto mpamily ireto tamin'ny toerany kanefa tsy nanome vahaolana akory. Ny vaovao ny fampianarana indray dia na dia anatin'ny fialan-tsasatra aza ny mpianatra amin'izao fotoana izao hita efa saika efa nahitana fiakarany avokoa ny fitaovam-pianatra 5 hatramin'ny 10 isan-jato. Teny Analakely teny no nanao fanadihadiana mikasika izay androany Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Ny farany herinandro teo no saika ny farana ny taom-pianarany mpianatra. Misy ny mbola anatin'ny fanadinana. Efa mameno ny tseny eto Analakely sahady ny fitaovam-pianarana. Nahitana fiakarany be avokoa ny fitaovam-pianarana amin'ny tany tamin'ny taondasy. Ny kahie tena niakatra be. Raha manodidina 5,7 alariary, ny vidin'ny paquet amina kahie 200 pejy, miisa 10, dia efa tafiakatra ray alina sy ray hetsy ariary amin'izao. Raha 500 ariary ihany koa ohatra izao ny vidin'ny fonina kahie iray, dia efa 700 ariary amin'izao. Misy fiakarany daholo mihitsy na solaitra na feutre, crayon de couleur, solaitra ohatran'izany.
Ny cahier zao a niakatra eo amin'ny 10,000 eo amin'ny paquet. Dia ny stylo feutre ohatr'izay hoe 5,000 10,000 arakarak'le marque le izy. Tena niakatra be mihitsy ny cahier tamin'ity aloha, tena niakatra daholo, tsy cahier ihany fa rehetra fourniture rehetra, fourniture scolaire. Niakatra eo amin'ny ohatriny eo izay? Niakatra tena eo amin'ny farafahakeliny eo amin'ny 5 sy 10% eo zany ny cahier. Cahier tena cahier fourniture rehetra le majinjinga feutre ohatr'izany niakatra daholo. Mety inona ny antony raha ny fahazahoana? Isan-taona ohatran'ny tsaka ny antony ny fahazahoako azy aloha dia ohatran'ny hoe resaka le confinement iny dia hoe nikatona daholo le fakana entana zany e, dia izay mahatonga ny misy fiantraikany mivantana amin'ny tsena ny fiakaran'ny vidin'entana. Zara raha misy ny mpividy amin'izao raha oharina ny tamin'ny taon-dasy. Tsy mbola nisy ny toy izao hoy bebe pota izay efa nivarotra fitaovam-pianarana tetỳ Analakely 9,20 taona izay. Tena ny tsena zao tena mbola tsisy mividy mihitsy, mbola tena tsy mahalafo mihitsy izay. Fa izay amin'ity volana août iny tsy fantatra hoe ahoana raha ahoana. Fa tamin'ny volana iny izay tena tsy nahalafo, tena tsisy tsena mihitsy. Tamin'ny CP mba nisy kely fa zao tena tsy nisy tsony mihitsy. Sa taona ohatr'izao tena efa mividy ny ray aman-dreny, tena efa mividy efa tena tsy maharaka ary izay. Tena le olona tena mbola tena tsisy vola mihitsy. Eo amin'ilay tsy fisian'ny vola enti-manana moa le rentrée an'ilay ankizy koa vao eo ny vakansa dia hiditra rentrée indray. Dia mangina re a. Mbola mangina be izao? Tena mbola mangina, mbola tsy mahazo lista mihitsy ny tamin'izao. Raha ny fanazavana ireto mpivarotra ireto hatrany, raha nalany 9,000 ariary ny ray aman-dreny amina mpianatra iray tamin'ny taon-dasy dia efa mila manomana 7,000 ariary amin'izao. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina dia mahazovana amin'izao fotoana izao. Ny fampiasana zaza tsy ampy taona eto Madagasikara noho ny fahasaranana sy ny fantrana lalina mianjady amin'ny isa-tokantrano. Maro ireo mitady asa ary amporosihana mihitsy aza ny akamarony mba hikarama amelona ny ray aman-dreniny. Iando miaratiana sy tahiry nianaranarina no nanao ny fanadihadiana momba izay tamin'ity androany ity. Na dia voararany lalàna aza, tsy mitsaha-mitombo ary mahazovana tanteraka ny fampiasana zaza tsy ampy taona eto Madagasikara. Raha nantontanisa avy amin'ny UNICEF, zaza ray amin'ny 2, 5 hatramin'ny 17 taona no efa miditra sahady eo amin'ny sehatry ny asa. 23,900 ireo ady ao anatin'ny sehatra mampidi-doza. Noho ny tsy fananana sy ny fantrana lalina dia voatery mitady vola tsy fidy ny ankamaroan'izy ireo. Misy mihitsy azy ireo ninina nahato tamin'ny fianarana hikarama melomana ny ray aman-dreny. Ao ireo mivarotra, mandeha mikarama mitaiza zaza na manampy olona sy ny maro hafa. Tranga izay mety hitera-doza ho an'ny ankizy, izay tsy vitany efa manala azy amin'izy ho tokony hositrahany fa mbola hiteraka fahavoazana amin'ny ara-batana na ara-moraly. Sana dia misy an'ilay ankizy mangataka efa fampiasana ilay zaza satria ny ray aman-dreny mihitsy no maniraka an'ireo zaza ireo mandeha mangataka eny an-dalana rehefa sendra hoe tsy mahazo ilay zaza dia vonoina rehefa tonga ao an-trano rehefa hariva lasa vovony ilay zaza tonga rehefa tsy mahazo rehefa mangataka. Ny ray aman-dreny mihitsy manakarama ankizy kely trotrotron'ilay ankizy. Izy efa zaza mbola mitrotro zazakely mandeha mangataka mba ahafahany zareo mahazo vola angamba. Manao dokera koa tena mampalahelo be ilay ankizy. Mibata entana nefa ny tenany kely mibata ny tseran'ny aina ozy izy tsika. Dia eo ilay mamaky vato ireny tena asa mafy ary tsy hiaraky ny vatan'ilay zaza lasa manoatoana fitombony izany. Eo ihany koa ny asa trano izay tena matetika tsika eto Antananarivo ngamba tena voakasika fa misy mampiasa ankizy daholo ny olona rehetrarehetra fa eto amintsika ny tena betsaka ilay manafatra ankizy avy any ambanivohitra. Nefa tonga aty ilay ankizy tsy hiaraka ny asa, tsy hiaraka n'ilay vatany mihitsy izany ilay asa ataony fa tafahoatra loatra. Raha ny zava-misy, tsy tantaratra ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona amin'izao fotoan'izao. Goragora ny fampiaran-dalàna mahakasika izany ho hiatrany ny fanazavana. Maro ireo fanaintanana etsy sy aroa. Izany mihitsy anefa tsy misy. Misy ireo mahita tranga asaingy tsy mahasamy toroka. Tsy ampy ihany koa ireo fikambanana mijoro afaka mandray an-tanany mahakasika izany. Ny fandraisana andraikitra ny fanjakana somary goragora
Zay angamba ny tena marina satria matombo mbola mitombo ary tena mitombo andro manalina ny ankizy miasa dia izany hoe tsy dia misy mifandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana. Misy ihany ny société civile mandray an-tanana an'ilay ankizy hoe hiara-ny herisetra amina resaka asa ireny fa na izany ary mbola vitsy ihany koa fa tsy maharaka ny isan'ilay ankizy rehetra. Eo ihany koa nefa ilay ankizy tsy mahasamy toroka. Matahotra izy, matahotra an'ilay patron fiasany, matahotra ny ainy ihany koa izy ahoana moa fomba hodiny any ambanivohitra any misy anazy zany raha ohatra ka hoe aty izy na ohatrany. Maro ireo vahaolana narosony teo anivon'ny fikambanana miainy ankizy eto Antananarivo na ny AEA isorohana ny fampiasana zaza tsy amin'ny taona. Isanotsindrin'izy ireo manokana ny fanerenan'ny ray aman-dreny ampianajanaka, ny fanamorana ny fahafahany ankizy miditra an-tsekoly, fa indrindra ny fampiaran-dalàna sy ny sazy ho an'ireo mandiky izany. Zava-dehibe ny sy ny fiara-mientany rehetra miaingany amin'ny ambaratonga ambony hatreny fotony mahakasika ety ady amin'ny fampiasana zaza tsy amin'ny taona ity. Ny vaovao tapatapahany kosa indray dia amin'ny lafiny fanatanjahantena dia isy ny fampiofanana manokana ireo mpanazatra isan-tsokajiny manerana ny nosy eo amin'ny taranja basketball ahafahana mampitombo ny fahaiza-manao sy ny lenta anana toy ny fampiofanana any amin'ireo mpanazatra no ampitaina ny lakile ny fombiazana ka anjaran'izy ireo indray no mampita any amin'ny mpilalao isaky ny club raha ny fampitambavao. Ny 12 hatramin'ny 17 ny volana mikasika ny fiadina ny amboarana Madagasikara eo anja polakitra dia ny ady fa 4 ny volana aogositra ho avy izao no hiakatra amin'ny lalao atsasadalana ireo tafakatra tamin'ny lalao ampaefadalana omaly. Ry zareo LGK plus no ifanandrina amin'ny CFFA ary ho an'ny sokajy ankilany dia ny CS DFC sy ny USCA tana izany lalao famaranana hiadina ny amboarana Madagasikara izany. Ny vaovao mety ho toetry ny andro kosa indray araka ny fampitambavao avy amin'ny sampanampamatatra ny mety ho toetry ny andro dia ahery ny onjan'ny ranomasina sy ny rivotra eny an-dranomasina ny sabotsy faraka amin'ny 30 ny volana Jolay ho avy izao noho ny fiakarany ny tanjaky ny alizay any amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosiny amin'izao fotoana izao. Avy ny onjan-dranomasina ka tsy azo atao ny miandrika amin'ny fotoana io ary misy ireo fepetra izay apetraky ny tompon'andraikitra any an-toerana manoloana izany fiovaovany toetry ny andro izany. Ny pejam-baovaon'ny kolontsaina kosa indray dia maro amin'ny malagasy no efa liana eo amin'ny tontolon'ny mozika klasika. Efa maro teo ireo fikambanana sy ny vondron'olona mpanao mozika mampafantatra sy manasongadina izany ho fantatry ny rehetra amin'izao fotoana izao. Tanjon'izy ireo ny ampiroboroboana ity sehatra ity fa indrindra idirana eo amin'ny sehatra matianina kokoa. Iando miaratiana sy tahirinaina ranarnerina. Manana ny maha izy azy tsy ambaka ny firenekafy i Madagasikara amin'ny fananany tanora maro mana-talenta eo amin'ny sehatry ny kolontsaina na izany dia na asa soratra na fanaovana sary hosodoko sy ny sisa. Ankehitriny efa manomboka mahasarika tanora maro ihany koa ny mozika klasika tsy natao sakana ny fahasarotany eo amin'ny fitaovana ampiasaina. Le tanora zany efa manomboka tena liana amin'ilay izy ary tena mazoto mianatra sy manao an'ilay mozika klasika. Ny fitaovana ampiasaina ny instrument moa zany amin'ny instrument anazy misy ny tena farak'izay lafo, misy ny atonony, misy ny atao hoe mora. Dia io moa zany samy manana fahefany mividy ny olona dia ny gasy koa moa mazana sahirana izy amin'ny fividianana fa amin'izao fotoana izao nefany ny zavatra mila fantatsika koa dia misy ny mpanamboatra lokanga malagasy tena misy zany dia azo anatonana ireny ny vidiny raha oharitsika amin'ny instrument izay afarana mirary kokoa izy dia azo ny malagasy hidirana tsara ilay izy zany hoe amin'ny instrument anazy aloha tsy maintsy misy vola aloha za tsy miteny hoe lafo fa tsy maintsy misy investissement ataonao foana raha te hividy instrument ianao ary izay mipetraka foana na mozika klasika nataona na mozika rock nataona. Maro ireo fikambanana na vondron'olona mpanao mozika, mpitendry ary mpiangaly mozika klasika. Isan'izany Madagasikara Orchestra,
tanjo ny fikambanana ny ampahafantatra ny mozika klasika ny atonga ho matiana ny mpanao mozika malagasy fa indrindra ametrahana orkestra klasika lehibe eto Madagasikara ahafahany tsiraray isehatra amin'izany asa izany. Hatramin'izay rehefa mandinikintsika rehefa hoe mozika eto Madagasikara dia somary tsy nahasarika olona foana ny hoe mozika fotsiny feokira fotsiny fa misy foana ny hoe olona mihira ao anatiny dia izahay izany dia hitaiza ihany koa ny saina sy ny sofiny ny mpity mozika eto Madagasikara hoe mozika ihany koa ny fitendrena fotsiny fa tsy voatery misy mihira eo amboniny fa zany akory tsy manakana ihany koa hoe manaraka na miakompanye olona mihira zahay fa zao aloha zany amin'izao voalohany zao dia tia metraka izay hoe mozika ihany koa ary afaka ahenona zavatra sy ampitana ara sy kanto ny fitendrena fotsiny ranoray na ataontsika hoe musique instrumentale. Ny volana jona lasa teo no njora ara-panjakana ity fikambanana hivondronana tanora mpiangaly mozika klasika ity. Maro ireo karantsehatra samihafa natao sy mbola ho atao anasogadinana ny fitendrena ny sanganasana olo malaza toa Vivaldi, Mozart, Rossini mampiavaka ny seho an-tsehatra sy ny mozika klasika ihany koa ny fampiasana ireo fitaovana maro toy ny sodina, piano, lokanga sy ny sisa. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nisy ny fikarohana manokana mikasika ny tontolo iainana nataon'ny manam-pahaizana Amerikana ka nahafahany namaritra ny fahasamban'ny ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary eto ambonin'ny tany. Misy ireo fenitra tokony arahana manomboka eto mba tsy hoatra araka izay efa hita ny fampitehana ary izay takina avy amin'ny olombelona maneran-tany mba tsy teraka loza voajanahary hafa sy mavesatra kokoa noho ny teo aloha. Nambejo verisitraka sy mano randray malala. Araka ny kajy nataondreo manam-pahaizana manokana momba ny tontolo iainana sy ny arena lovain-jafy maneran-tany dia manomboka amin'ity androany ity no sokajiana ho toy ny mindrana ny arena voajanahary ny olombelona maneran-tany noho ny fahampitehana nateraky ny fihetsika sy ny asa nataondra olombelona ihany. Tao anatin'ny 30 taona raha ny tety andro no nijerena dia lasa niroso hatrany ity daty izay efa nahindreo manam-pahaizana manokana momba ny tany sy ny zavaboary ity ny ahatongavany. Raha ny momba ny fikajiana na ahafahany vondrona tsy miankina Amerikana iray namantatra ity fepitaona ity dia natao ny fizarana teo amin'ny fahafahan'ny planeta tany mamokatra eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy ireo arena ao aminy ary ny fihetsika rehetra nataony olombelona teo amin'izay lafiny tontolo iainana izay. Ohatra amin'izany zao ireo fanodinana isan-karazany, ireo fanariana plastika any anaty rano ka nahatoga fahafatesana ho an'ny trondro an-dranomasina na fahasimban'ireo lomotra anaty ranomasina ary ireo zava-maniry sy zava-manan'aina eto ambonin'ny tany sy any anaty rano. Misy ihany koa siantifika hafa nanamarina izay ka nanairany lakolosy izao tontolo izao fa tsy ny gaz karbonika ihany akory no atao hoe manimba sy loto eo amin'ny tontolo iainana fa eo koa ireo fako anaty rano izay mety hiteraka faharitran'ny rano, eo koa ny doro ala isan-karazany ka tafiditra ao anatin'izany ny famaizan'ny Amazonia tontolo iainana maneran-tany. Manginy fotsiny moa ny fampiasana ireo fitaovana mitondra entona manimba ny sosina ozone maneran-tany. Araka izao hita amin'ny sary izao dia ireo miloko mena no tena ahitana ponina manimba sy mamotika, mitrandraka ary mandany mihoatra noho ny tokony ho izy ireo arena voajanahary ao aminy. Ireo miloko maitso indray dia mbola somary ambany ny hetsika fanampitehana ataon'ny olombelona miaina ao aminy. Antsoavy no atao amin'izao tontolo izao eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, indrindra ireo arena anatiny sy ny zava-manan'aina sy ny zava-maniry ary ny fanovam-pihetsika mba tsy hamotika ny tontolo iainana intsony. Ny vaovao politika indray dia farana afaka 3 volana ny fiam-pitompiasan'ny mpikambana eo anivon'ny vomera manokana mahaleo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara na ny seny izany. Toy ny ahoana ny tatitra mikasika ny fiasan'ity vomera ity mbola ilaina ihany koa ve ity fanadadiana nataony Jessica Miray sy Andry Rakotomalala ity ary no mamaly izany fanontaniana izany. Raha araka ny lalam-pandrenana andindady soratra laharana fa 410 dia mifarana amin'ity taona ity ny fiam-pitompiasan'ny mpikambana eo anivon'ny seny. 9 taona tsy azo avaozina. Izany hoe raha tsy misy ny fiovana tampoka avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia hifarana ny volana oktobra izao izany. Nandray ny asany ny volana oktobra 2024 ny mpikambany seny ireto.
ary nikarakara ny fifidianana loolona tamin'izany. Navita ny antsoina hoe cycle électoral araka izany iseny amin'izao satria ny antomboka tamin'ny fifidianana loolona ary ny farana tamin'ny fifidianana loolona ny taona 2024. Maro ny taditra azo mikasika ny fiampitoam-piasany ity voamiery ity, toy ny hoe tsy naomby ary fenosoka sy alabato. Ity farany izay no amafisy ny filoha lefitra ity voamiery ity ny volana martsa 2024, fa nisy tokoa ny doublon tamina karapanondrom-pirenena 577,904 miriaria kosa nefa nipikambana ao aminy fa nahavita ny andraikiny ary tsy nisy krizy nateraka ny fifidianana na mialoha na taoriana. Ny crise post-électorale mihitsy angeny hoe samy manana fomba filazany azy fa tsy hoe fanoherana teny an-dalambe no atao hoe crise électorale. Dia rehefa tsy nisy ny fanoherana sy ny rotaka dia tsy nisy ny crise électorale. Fa ny crise électorale araka ny voalazako teo nisy foana na teny anivon'ny fandrafetana lisam-pifidianana fotsiny azy. Aminay efa crise reny hoe nizatra nitranga angeny amin'ny toerana sasany tamin'ny fifidianana sasany ny candidat mihitsy ny nanjavona tao anatin'ny lisam-pifidianana efa endrika ana crise électorale zany, efa endrika ana crise zany, tsy resaka fa tsy hoe valim-pifidianana fotsiny tsika fa le fikarakarana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ka hoy aho hoe ny crise nisy foana ary ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao io tsy fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io dia mbola vokatry ny mbola endrika crise nateraky ny voka-pifidianana farany teo ihany. Tsy aivina ny fito-pikambana amin'ny seny amin'ireo sivy mandrafitra ny mirao-maharitra dia tondron'ny filohan'ny repoblika avy amin'ny antenimieram-pirenena, avy amin'ny fitsarana tampony, avy amin'ny holavitry ny mpisolovava, avy amin'ny holavitry ny mpanao gazety ary ny roa avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena. Mbola ilaina ary ve izany ny fisian'ity rafitra ity? Ny rafitra mikarakara fifidianana ilaina foana amin'ny tany demokratika. Ary ilay rafitra tsy miatehatra amin'ny fanjakana, tsy miatehatra amin'ny rafitra politika, izay ny tadiavintsika. Ny fomba hidirana amin'izay zany, ny fomba hananana an'izay rafitra tena tsy miandany izay. Ary tsy isy ny romoromon-tsony aorian'ny fifidianana izay hitranga, izay ny tokony hojerena. Ary izay no mahatonga ny aty anivon'ny fanoherana amin'ny teny hoe ireo androm-panjakana rehetrarehetra teo ireo tsy nahafa-po ny fanatanterahana azy, ny voamaika ny fomba nametrahana n'ireo faraparan'izay voanoavozona ahina fa hitondra makany amina tsy fitovika-hevitra indray rehefa avy eo. Raha araky ny voarafitry ny lalàna laharana 2024 tsipika 20 mikasika ny seny ny vondrona rehetra dia manana 80 andro mialohan'ny fiafaran'ny fitoam-piasan'ny mpikambana ankehitriny ifidy izay solotena azy ireo eo anivon'ny birao-maharitra ny seny. Anjara andraikitra goavana miandra ny mpikambana seny vaovao izao ny fifidianana filohampirenena amin'ny taona 2024. Fa mampimemenina ireo mponina any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao ny tsy fahazahoana vaovao malalaka momba ny zava-misy marina eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny haino aman-jery voafaritra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana nefa ny fahalalahana ho an'ny fahazaom-baovao ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy. Arao ny fanadihadiana nataony Germain Menjanary teo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Prince. Isan'ny niteraka olana sy nanaovan'ireo solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo ny faraiky amin'ny roapolo ny volana avrily 2024 ny fitakiana ho an'ny fahalalana maneho hevitra tao amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Ankehitriny anefa tonga eo amin'ny fitondrana ny isan'ny mpanao fitakiana tamin'izany. Mbola mitohy ny fanagazana sy ny tsy fahazahoana ireo ankolafy tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra maneho hevitra sy miteny ao amin'ity haino aman-jerim-bahoaka ity. Ireo fahitalavitra izay nahafahana naneho hevitra indray aza no tapaina sy noesorina tsy ao anatiny ireo antsoina hoe chaîne parabolika toy ny fahitalavitra sy ny radio MBS. Mazava nefa ny voasoratra ao anatiny lalam-pandrenana eo amin'ny andininy faraiky amby folo fa mananjo alala vaovao ny tsirairay. Mbola amafisin'ny lalam-pandrenana izany eo amin'ny ndalana faharoa amin'ity andininy ity fa zo ny fahalalana amin'ny fampalalam-baovao na tohinana anoanana izany. Ny fanagejana ny haino aman-jerim-panjakana sy ny fanakatonana ankolaka haino aman-jery ataon'ny mpitondra fanjakana izao arak'izany dia fanitsakitsahana lalam-pandrenana mazava ho azy ary fanilikiliana ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra mba tsy halala ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny fireneny. Malahelo ihany izay any amin'ny faritra amin'ilay fahazahoam-baovao satria ny fahazahoam-baovao dia tokony atao ho an'ny be sy ny maro.
fizayany amin'ny faritra tompoko dia tsy mahazo vaovao fa tsy ny TVM sy ny RNM zay bodoniny mpitondra fanjakana ka tena mangataka zay tompoko ny anokafana ny raino manjery rehetra manerana amin'ny Madagasikara na miankina na tsy miankina fa tsy mahazo vaovao ara-dalàna izahay fa lasa mihinana ambolony fotsiny amin'ny zavatra zay henonay ka tena mangataka tompoko faran'izay aingana anokafana ny raino manjery mpanjakana manjery tsy miankina rehetrarehetra reo zay ny tena takinay vahoaka tsy mandady arona. Isan'ny fehi-kevitra voaresaka nandritra ny kongresy izay nataon'ny RMDM moa ny famerenana indray ny asiny ity ainao manjerim-bahoaka ity. Mazava manko ny voasoratra ao amin'ny teboka faha-efatra ny fehi-kevitra ny mpanohitra io fatakina ny fametrana ny demokrasia sy ny fanajana ny jony tsirairay aneo hevitra malalaka sy anao famorim-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra ao amin'ny ainao manjerim-panjakana dia ny TVM sy ny RNM izany. Izany tokoa mantsy no fanajana ny zony olombelona sy ny demokrasia. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia isan'ny manandanja ho an'ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka ny voarakitry ny fehi-kevitra laharana faha 20 nandritra ny fikaonan-doha nasionaly ny antoko-mpanohitra ny farany herinandro lasa teo. Nisongadina tamin'izany ny lafin'ny fampianarana indrindra ny tokony atao manoloana ny zava-misy iainan'ny zaza sy ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao manoloana izay lafin'ny fanabeazana izay. Nambitso Velisitraka sy Mano Randriamalala. Araka ny voarakitra tao anatin'ny fehi-kevitra laharana faha 20 nandritra ny fikaonan-doha nasionaly no tanterahiny avy amin'ny antoko-mpanohitra ny farany herinandro teo dia takina ny hanavaozana ny rafim-panabeazana eto amintsika ka tafiditra ao anatin'izany ny fananganana sekoly, ny fanofanana ireo mpampianatra ary ny fampitaovana ireo sekoly rehetra. Teo koa ny hoe averina ny instruction civique. Raha ny mikasika ny fampiofanana mpampianatra manokana no asindresaka dia lefy izany tamin'ity fitondrana ity ary tsy misy mihitsy aza indrindra ho an'ireo mpampianatra FRAM ka nahatonga ny filazana avy amin'ny UNICEF fa tsy manana traikefa izy ireo. Raha ny loharanom-baovao voaray avy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo dia misy amin'ireo mpianatra vao afaka baka no tereny ny tompon'andraikitra ao an-toerana tsy maintsy hiditra ho mpampianatra FRAM. Eo dia efa hita taratra sahady fa tsy ahomby ny fampianarana ary tsy ampy velively ny traikefa. Raha iverenana ny politika mpanabeazana nandritra ny fitondran'ny filoha Ravalomanana dia entitra ny fanofanana ireo mpampianatra tamin'izany na teo amin'ny fanofanana ara-pedagojika izany na ara-pavinonan-tsaina na ara-didaktika. Raha ny teti-bola natokana ho amin'ny fampitaovana sy ny kit skolaira tamin'ny taona 7 izao dia tafakatra hatramin'ny 8 miliara ariary ary tafiditra sekoly avokoa ny 700 ny zaza malagasy. Ny masono tanteraka araka izany ny lafin'ny fampianarana. Efa natsidiky ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana trano moa fa mampanahy ny hoavin'ny zaza sy ny tanora malagasy ka miatraika any amin'ny firenena izany. Isan'ny nambarana ihany koa fa miroso amin'ny fahampitehana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika izay indrindra no antony nametrahana ity fehi-kevitra ity. Falatsakandavaka tanteraka ny malagasy sy Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nambara ny mpanao politika iray. Antony mahatonga izany ny fanitsakitsahana ny lalàna sy ny tsy fitazomana ny teny nataony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Nantsipirian Zaire eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky Ramarla. Tsy misy ay tsy vakivavy amin'ny hamafin'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Adino tanteraka efatry ny elana sosialim-bahoaka tony masoa ny filohan'ny repoblika sy ireo manodidina azy mamaika azy eo fa zary lasa adininy ny fisin'ireo malagasy miaina anatin'ny fahantrana lalina. Atsika tsy total an'izany eto tsy ny amin'ny extrême sud ihany no inona moa zany kere fa na eto Antananarivo amin'ny capitale bakere bajerevina onireny 4000 regny azao no andregny verino satria ny orinasa zay tisy asa teto izy nirotasika tamin'ny 2009 dia nitoy izany antsojay izany dia niditsika indray izy ny AAA zany tiako tenenina sy ny maro samihafa azao dia lasa bedabe ny tsy manana asa satria nihidy ny orinasa inona reny anakaman'olo sy bedabe zany ny manasa chômage reny olona reny dia regny olo regny micréé sy fandripalemagna. Fa ankoatr'izay dia fototra iray lehibe mampahatra antsika eto Madagasikara ihany koa fanitsakitsaha ny mpitondra lalam-panorenana izay lalàna faratapony eto Madagasikara. Mila ovaina io lalam-panorenana io hoy ny fehi-kevitry ny mpanohitra ny farany herinandro lasa teo ary mbola namafisiny ity mpanao politika ity izany tamin'ity androany ity. Dia anangana lalam-panorenana mianga avy fotony ekeny be sy ny maro
zay mipetraka eo ka sy matonga le fanjakana tena mafy orina anka zany ka zay zavatra tena foloany reny fikonan-do reny fa tena hoe manaiky an'le lehibe n'le mpanohatra zany ny mpanohatra eto. Amin'ny mampikambana anatin'ny kitana sy ny CRN an Christian Taberamo dia mitaky hatrany izy ireo ny isin'ny fampihavanana tena izy marina eto Madagasikara. Fa izy kosa ny hetsika lehibe izay tanterahany ny vehivavy ao anatin'ny antoko tiky Madagasikara ny sabotsy ho avy izao. Nisy araka izany ny fivoriana izay nataon'izy ireo mpitarika isaky ny boriboritany mba entina hanomanana izany tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay dia efa manomana ny fametrahana izany any amin'ny faritra ivelana Antananarivo ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Germain Menjanahary sy Mateo Prince. Manodidina ny 500 ireo mpikambana vehivavy tiky Madagasikara ao anatin'ny boriboritany miisa enina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Mitoy ny ezaka fampiroboroboana ny antoko, indrindra fa manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tanjona trany hoy ireo mpiromandravitra ity sampana ao anatin'ny antoko tiky Madagasikara ity, ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny raharam-pirenena, ny tonga miaraka ny fanombohana ary miasa miaraka ny fahombiazana, io no targetra mipetraka. Tsy vitany resaka ambava fotsiny anefa izany, fa mitaky asa sy andraikitra, ka isan'izany ny hetsika lehibe izay ho ataon'izy ireo indray, ny sabotsy ho avy izao. Anao ase fiaonam-be goavana zany vehivavy timma amin'ny sabotsy 31 juillet amin'ny 10 oratoandro zany eto Belera-Pandrana. Ny tanjona amin'izay zany dia ho fanairana ireo vehivavy mbola matoritory any ambadika rehetra any. Tamin'ny herinandro ity zao zay efa nitety ny arrondissement sy nampiantso ny mpikatroka ere Fokotany zany solotena ka efa 100 teo zany ny vitanay ato amin'ny 192 Fokotany eto Antananarivo renivohitra izay tao anatin'ny 3 andro monja. Dia ireo tsy maintsy ho tonga aty daholo miaraka amin'ny olona any aminazy. Dia ankoatran'izay ho an'ireo any amin'ny periferia dia mampanantena zay satria efa betsaka ny antso ny alatsinainy izao zay dia ho an'ny Kazobe. Tanjon'izy ireo ny ampivelatra ny antoko hatrany amin'ny faritra. Efa misy ny fandaharam-potoana ho amin'izany. Raha ny fanazavana nataon'izy ireo androany, nandritra ny fivoriana izay nataon'ireo mpitarika isaky ny boriboritany tetsy amin'ny QG Bel Air. Ampiroborobo zany ireo vehivavy any amin'ny toerana iny satria mangetaentana zany zareo izay natoritory tao anatin'ny fotoana maro. Ankoatran'izay hidina any amin'ny commune izay Atsimondrano, Avaradrano, Andrefany Arivo. Ireo zany no tetezina indray atoato ary hidina enan'ny commune izay metraka amin'ny fototry ny vehivavy timma. Ary izay efa misy dia tsy hoe arodana ireny satria timma tsy manodana fa vao maika amafisany ireny. Fa rehefa nirikiliana kosa zany tsy tsony manomboka izao. Efa nasorona tena nasorona zany fanirikiliana zany fa ho atsona daholo zany ny vehivavy rehetrarehetra izay vonona hiditra ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. No mafisin'izy ireo hatrany, fa iray tsy mivaky ny antoko tiky Madagasikara izay tarihin'ny filoha Marc Ravalomanana. Izany indrindra no antom-pijoroan'ireo vehivavy ao anatin'ity antoko ity, ho fanamafisana orona sy fampivelarana ny antoko, ary indrindra fa ny fanomezan-danja ny vehivavy amin'ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny zava-misy manoloana ny fiainam-bahoaka tokoa manko no jerena, dia ny vehivavy no tena mizaka ny vokatry ny lesoka ateraka ny tsy fahombiazam-pitondrana. Izany indrindra hoy izy ireo no antony izao fijoroana sy ny fanentanany ny samby vehivavy izao. Fa lasa tsy fanadino ho ny fitenenana nitondra fiovam-piainana tsaratsara kokoa ho an'ny vahoaka malagasy. Tamin'izany ny paikady sy ny fomba fitantanana ny filoha Marc Ravalomanana any Madagasikara. Tsy toy ny ankehitriny izay mifanohitra amin'izany satria tsy hitany mpitondra fanjakana mihitsy ny tena raharaham-pahamehana sy ny mahasoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mamitina aminao ao anatin'ity fanadinana manokana ity ary Ravira Zafimahenina sy Mano Randriamalala. Raha loatra raha mitaky ny fialan'ny filohany avy amin'ny fanoherana atao anatin'ireo fehi-kevitra 9 ny voaka taorian'ny fikoanando nasionaly tsy takina feny intsony fa tsy voafeny vidim-piainana ary tsy hitany fanjakana ny anatsarana sosialim-bahoaka ankehitriny
miakatra ny vidindreo entana fampiasa amin'ny andavanandro, ny fitaovan'ny mpianatra, ny hanina isan'andro nefa tsy maintsy tadiavina sy ny maro hafa, ny vola mian-danja saika isan'andro ka tsy ahafahana mividy ireo tena ilaina ny karamakely azo. Mampatsiahy ny vanim-potoana nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ity mpanao politika ity, famoronana asa teto an-tandrazana nataona orinasa malagasy, fampandrosoana lafiny teo karena ary fikatsahana tombotsoa ny vahoaka no hita tamin'izany. Mifanohitra amin'izay anefa ny zava-misy ankehitriny. Dia nahitana tena antony ngeza be manamarina io resolution voalohany hoe tokony apetona amin'ny asa ny filoham-pirenena. Io tsy fiafihezana ny vidim-piainana io, fiakaran'ny vidim-piainana. Nefa mifanaraka amin'izay koa ny tsy fisian'ny fidiram-bola ny olona amin'izao fotoana izao na fihenan'ny fidiram-bola. Sahirana zany ilay vahoaka. Dia anisan'ny manitsakitsaka ny sata amin'ny fiain'ny zon'olombelona mihitsy satria zoan'olombelona fiaina. Voarakitra ao amin'ny sata amin'ny fiain'ny zon'olombelona zany hoe zoan'ny fiaina ny mba hiaina-kalalahana, hihinana ny sakafo sahaza azy, araka ny fomba fitenenana hoe velona mba hihinana. Fa tsy hoe hihinana mba hivelona. Amin'izao mantsy ny malagasy ny akamarony ny akamarony tena hoe ohatrany hoe mihinana mba ho fitazomanaina sisa. Ary raha tsy tena afatry ny any atsimo tsika tsy mbola nisy raha tsy tamin'izao fitondrana izao nisy an'izany hoe any atsimo tonga dia mandeha tsisy jiro fotsiny izao amidy fahoany ny tanindrazana akana frea entina mena varatra. Tsy fantatra zay efa rahany any, tsy fantatra hoe izy mpampiasa avy any sa izy vola hita dia hoe andao hitsoaka ny tena mampalelo zany hoe malagasy mivarotra tanindrazana amin'ny vola zay tsy netreretiny varotana zay kory atao saran-dalana nandalo teto Antananarivo ren'olondrena nena varatra. Ary izay mbola mba atsiarovako ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana zay nataoko hoe orinasany amin'ny tena manokana ary na amin'ny sakafo sahaza voaka malagasy mihitsy. Natsapana zany tena hoe tompona orinasa patrioty tia tanindrazana. Satria raha namokatra zany orinasa fanaovan-dronono zany any tsy sanatria nanafatra ronono tany ivelany, na nanafatra boaty tany ivelany, na nanafatra sakafo nompo tany ivelany, fa niainga tamin'ny famoronana asa teto amin'ny firenena mihitsy hoe dia hamokatra yaourt ako. Hay, rehefa hamokatra yaourt zany dia ampambolibozaka ny retsy tatsara retsy aloha. Dia ampiopo ombivavy be ronono ny retsy piopo retsy aloha. Dia anangana orinasa anao any anodina ny telo mitady mpivarotra ny tena asa tsy asa ny voaforony zany orinasana mpandrara tia tanindrazana zany ary tsy reny ihany fa maro no orinasa mifandraikandraiky amin'izany zay nanodidina azy ary nafihezana ny vidin'entana. Menga ny fotony ny fampandrosoana atony fokotany izay napetraka ijery ireo tena manahirana ny vahoaka madinika. Tsy tokony isy resaka politika tony amin'izao anefa izay saika mpanaradiany filoha avokoa no mitantana ka lasa mitondra trany amin'ny fangalaram-bato izany tony tamin'ny fifidianana farany teo. Ny eny fotony dia mampalahelo amin'izao fotoana izao satria dia zarazaraina ny rafitra. Tena efa teo an-dalana mihitsy teo lohakeliny reny 7 sy 4 arivo reny efa navitan'izany hoe tena name fiofanana ny filohan'ny fokotany eran'ny Madagasikara satria taihazo an'ilay vokatra ary mba ampifaly an'ilay vahoaka hoe tena hoe sy henony tena fitaraina ny vahoaka. Dia alao reto mpitatana ifotony reto no anompoka ho atsaraina ary nomena an'izay fahaizana miserasera manolana satria raharaham-bahoaka ilay fitantanany ifotony ary tena tsy azo atao ambanin-javatra. Fa ina nefa niseho taty aoriana dia nozarainy zany. Nozarainy zany ohatra hoe fanendrena ny filoham-pokotany sy ny visy dia niraisy ny fanjakana satria entina ny lalaovana politika ratsy. Dia ny sekretera sy ny mpitambola ny tantan'ny commune. Ireo zavatra izao nefa ny tena zavatra tokony hiaraka ary tena mazava be mihitsy ny fandrosoana tamin'izany fotoana izany. Tsy misy tsy mikaikaika ny rehetra amin'izao na ireo manana fidiram-bola ny tonony aza zara raha homana noho ny fahasahiranana. Ny fanjakana atao variana misambotra ireo olona saika ny fofonen'ny filoha ka ny adio ny vahoaka izay mbola miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana satria ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy na haderadera fotsiny ny fitaovam-piadiana tokony adiana amin'ny dahalo.
dia izay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-bavao tamin'ity androan'ity aza tonona ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa ny fandarana aona marina ary ny horonan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MBS ho anao amin'ity alina ity dia mitondra lohateny hoe Birds of Prey and the Font of Blues izay lalaovan'ny Margot Robbie izany horonan-tsary izany manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS ny sampana fampalalam-bavao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko